Efa tsy mahagaga eto Mahajanga ny mahita vehivavy mihosotra masonjoany eny an-dalambe. Ny masonjoany izay lasa akora fikarakarana tarehy ho an'ny vehivavy sady fiarovana amin'ny masoandro sy ny hafanana. Mipetraka ny fiofio i Alexandrine, isaky ny voakany trano izy no manao masonjoany iarovana ny tarehiny amin'ny ainandro. Tamin'ny 2001 inona ny antony ampiasanao anazy? Fa maro loatra produit ataoko amin'ny tarehy fa tsy zakany fa tsy mahazaka raha vao mandeha amin'ny taniera tsy fampiasa masonjoany. Dia inona ny tombontsoa hitanao tamin'ny fampiasana anazy? Mba mahatsaratsara tarehy. Misy lokony isan-karazany ny masonjoany. Misy ihany koa ireo manafangaro azy io amin'ny akora hafa toa ny vola Natasha. 3 taona izay izy no nampiasa masonjoany. Masonjoany amin'ny masoandro. Mandroy tarehy dia ataony eo amin'izay mba tsy may ilay tarehy. Dia manao foana isan'andro isan'andro? Menaka manokana moa manala mona zany izy. Atsiko vahona anatiny. Vao kely kosa si Eveline no efa nampiasa ny masonjoany iarovana ny tarehiny rehefa ririnina. Raha ny vanim-potoana ririnina reny mba iarovana tarehy mba tsy mivavivaly. Sady mba natsarana tarehy mba ho fotsifotsy. Ato amin'ny tsenan'ny Mahabibo no anisany ahitana ireo mpivarotra masonjoany amin'ny karazany maro. Ankoatr'izay, mitondra vokatsoa samihafa ho an'ny tarehy ny fampiasana ny masonjoany. Inona? Yamy, adabo, masonjoany. Dia inona mahasamihafa an'ireo rehetra ireo? Mahasamihafa azy, sasany manendaka tarehy, ny sasany manabe tarehy, ny sasany contre soleil. Masonjoany fa contre soleil. Dia ny adabo manadio, dia ny madiro manendaka. Anisan'ny voandalana ankafizin'ny mpizahatany ny masonjoany na ireo vahiny izany na ny teratany malagasy. Indraindray ny avy any ivelany aza manafatra tia Mahajanga. Ho an'i Madame Julie, ny masonjoany vovony no novidiny, efa hainy ny fampiasana azy. Anao masonjoany zany anaovana masika. Sasana tarehy dia atao an'ity dia mba anaovana masika rehefa Efa ela be anao mampiasa masonjoany? Vetivety satria tarehy teo taloha tsy dia tsara dia aleo nampiasa natiora ihany hoe zavatra naturel masonjoany ohatr'izany dia ity no hitako hoe napety anazy. Arak'izany, samy manana ny mampiavaka azy ny faritra tsirairay eto Madagasikara. Raha ny masonjoany manokana, maro ny mampiasa azy io ary tsy mifidy na olona manan-katao na tsia.